mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fary miarabantsika revako tratra ity alakamisy fa eniny volana jolay ity ny voalahatra ho mofonainantsika anio dia ny bokin'ny Genesisy toko fahavalo ambin'ny folo, Genesisy toko fahavalo ambin'ny folo, andiny fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy dia nitsangana ireny lehilahy ireny ka niala teo dia nitsinjo any Sodoma ary Abrahama niaraka taminy anatitra azy. Ary Jehova nanao hoe hafeniko amin'ny Abrahama va izay ataoko? Fa Abrahama ho tonga firenena lehibe sy mahery tokoa, ary aminy no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Fa efa nividy azy aho mba handidy ny zanany sy ny taranany mandimby azy, hitandreman'ireo ny lalàn'i Jehova, anao izay marina sy mahitsy mba hitondran'i Jehova amin'ny Abrahama izay efa nolazainy taminy. Ary hoy Jehova, ny fitarainan'ny Sodoma sy Gomora dia lehibe tokoa, ary ny fahotany dia mavesatra indrindra. Hitanao ka izana efa nahatanteraka izany tokoa izy araka ny fitarainany tany raha efa tonga ty amiko na tsia, ary raha tsy izany dia ho fantatro. Dia nihodina niala teo ireo lehilahy ireo ka nandroso any Sodoma, fa Abrahama kosa mbola nijanona teo anatrehan'i Jehova. Dia nanatona ny Abrahama ka nanao hoe haringanao miaraka amin'ny meloko koa va ny marina? Angamba misy olo marina 50 ao an-tanàna. Haringanao koa va ka tsy amin-dranao fo ny tanàna noho ny 50 marina zay ao? Sanatrianao raha anao toy izany ka hamono ny marina miaraka amin'ny meloka, ka ny marina atao tahaka ny meloka. Sanatrianao izany. Tsy tsara marina va ny mpitsara ny tany rehetra? Ary hoy Jehova, raha mahita 50 marina ao an-tanànan'i Sodoma dia amin-drako fo ny tanàna rehetra no ireny. Dia namaly Abrahama ka nanao hoe indro fa efa samy teny amin'ny tompo aho, nefa vovoka sy lavenina. Angamba ho latsaka 5 ny 50 marina, moa haringanao koa va ny tanàna rehetra noho ny 5? Ary hoy izy, tsy handringanao raha mahita 10 aho. Dia mbola niteny tamindray izy ka nanao hoe angamba 70 no hitao. Ary hoy izy, tsy mba nanao izany aho noho ny 70. Ary hoy izy, aoka anie mba tsy ho tezitra ny tompo, fa mbola hiteny any aho, angamba 30 no hitao. Ary hoy izy, tsy mba nanao izany aho raha mahita 30 aho. Ary hoy izy, indro efa sany teny tamin'ny tompo aho, angamba 20 no hitao. Ary hoy izy, tsy mba handringana aho noho ny 20. Ary hoy izy, aoka anie mba tsy ho tezitra ianao tompo, fa iteny izao indray mandeha izao ihany aho, angamba 10 no hitao. Ary hoy izy, tsy mba handringana aho noho ny 10. Dia lasa nandeha Jehova rehefa vita ny teny nataony tamin'ny Abrahama, ary Abrahama niverina ho any amin'ny fonenany. Ray masonao, manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny lohatenin'ny soramandry moa amin'ity Genesisy toko 20 ity dia ny hoe ny fonany Abrahama ho an'ny Sodoma. Ny fona ho an'ny Sodoma Abrahama. Sodoma izay tanàna nisy any Lota. Dia Sodoma sy Gomora izay tanàna fantatsika fa tanàna ny fahalitoana raha hitantsika misoatra masina. Tsy fahalitoana fe fahalitoana, fa fahalotom-pitondratena mihitsy. Ny fitsimbadian'lay toetra maha olona mihitsy no hita tao amin'ny fahotany Sodoma. Ny olombelona izay nataon'Andriamanitra ho toy ny endrikany dia niova tanteraka tao Sodoma, niaina tao anatin'ny fahalovana, nitsimbadika tanteraka ny zavatra rehetra. Hitantsika amin'ny toko 8 zany ny fimbonan'ny firaisan'ny lahy sy ny lahy, ny vavy sy ny vavy izay hitantsika ao anatin'ity bokin'ny Genesisy ity, izay nahatsiravina indrindra araka ny tenin'ny bokin'ny Genesisy eto. Manao hoe hoy ny filazan'ny tompo, manao hoe nitaraina mihitsy ny tany
noho ny fahotany Sodoma sy Gomora ka mavesatra indrindra. Ny tany mitaraina noho ny fitarainany noho ny fahotan'ny Sodoma sy Gomora, mitaraina ny tany noho ny fahotan'ny olona, noho ny toetran'ny olona, noho ny fahaloton'ny olona de manjary mitaraina amin'Andriamanitra ny tany. Dia izay hitantsika am'ty bokin'ny Genesis toko 20 nefa eo ny le hoe fifonany Abrahama ho an'ny Sodoma sy Gomora. Fa raha mandrosiko mandinika kokoa isika de ahitany hoe ny fifandraisan'Andriamanitra, ny fifandraisan'ny tompo tamin'ny olom-boavidiny, ny fifandraisan'ny tompo tamin'izany atao hoe olona tiny, olona nofidiny. Hoy izy manao hoe fa efa nifidy any Abrahama. Ny fifidianan'ny tompo any Abrahama de nahatonga ny tompo ny teny manao hoe tsy hanafina na inona amin'ny Abrahama. Mety ve raha hafeniko amin'ny Abrahama ny zavatra ataoko? I Abrahama de sakaizan'Andriamanitra. Ary fitenin'ny tompo mihitsy hoe Abrahama sakaizako. Tahaka an' Jesoa koa ny teny manao hoe tsy ataoko hoe mpanompo intsony nareo fa ataoko sakaiza. Izay toetra mahasakaiza mahasakaizan'Andriamanitra ny Abrahama zay no nahatonga an'Andriamanitra no nahatonga ny tompo tsy nanafina na inona mihitsy tamin'ny Abrahama. Tahaka ny teninan'i Jesoa manao hoe tsy hafeniko anareo ny zavatra rehetra satria sakaizako ianareo. Zava-dehibe ry havana lay hoe sakaizan'Andriamanitra. No am'tenitsika hoe sakaizan'Andriamanitra dia akaikin'Andriamanitra zany, mifanerasera amin'Andriamanitra izany. Tsy mahagaga raha ohatra ka olona sakaizan'Andriamanitra tahaka ny Abrahama no nanana toetra manokana mihitsy. Raha ohatra ka mijery an'ity andininy vitsivitsy ity tsika de farafakely mahita zavatra telo na efatra zay amin'ny ataontsika hoe ateraky le mahasakaiza an'Andriamanitra any Abrahama na ateraky ny mahasakaizan'ny tompo atsika. Ny olona le avako malala ny olona isakaizanao a no mamaritra ny toetranao. Misy ohabolana teny frantsay manao hoe lazao amiko zay namanao, lazao amiko zay sakaizanao, de ambarako anao ny toetranao na ambarako anao izy anao. Ry havako zava-dehibe ny hoe ny olona hifaneraseranao, zava-dehibe ny olona zay ataontsika hoe isakaizanao, namanao, mpiarabelona aminao. Fa matoy Abrahama nanana toetsaina vina te hisondrotra. Matoy Abrahama nanana vina miabo mandrakariva, tsy mba olona morakivy. Matoy Abrahama afaka nataontsika hoe nanana finiavana anao zavatra be dehibe teo amin'ny fiainana de satria ny sakaizany Andriamanitra. Arakaraky ny olona isakaizanao koa no toetranao tokoa. Rehefa misakaiza amin'ny olona miiba mandrakariva ianao a, rehefa misakaiza amin'ny olona zay tsy afaka mampita zavatra mahafinaritra aminao de zao manjary tsy manana fifaliana koa ianao. Ary zay mahatonga ny Zoatra Masina mampianatra hoe zava-dehibe ny fifaneraserana amin'ny samy mpino. Ny hoe misakaiza eto tsy hoe nge hoe marina fa ny kristianina de naman'ny olona rehetra, marina kristianina fa misokatra amin'ny olona rehetra, marina kristianina fa tia ny olona rehetra. Fa sakaiza eto ny resahana tahaka ny Andriamanitra sy Abrahama. De zava-dehibe koa ny fananantsika sakaizana namana tahaka ny nananany Jonatana namana ny Davida, na tahaka ny fifaneraseran'ny Jesosy sy ny mpianatra, na tahaka ny fifandraisany ry Paoly mbany Barnabasy, na ry Paoly mbany ry Lioka, na ry Paoly mbany ry Marka sy ny sisa rehetra. Zava-dehibe zany ananantsika sakaizana namana. Saingy eto de mampianatra atsika hoe maizy ianao mifidy namana. Rehefa mifidy namana ianao sakaizakaiky io zany, olona tena metrahanao ny fonao de zao olona fantatrao fa hampandroso anao, olona fantatrao fa ampisondrotra anao, olona mitovy vina aminao, olona mitovy fomba fijery aminao,
olona afaka anontrotra anao amin'ny fomba fijery fa tsy andritona anao sanatreto tsika ny te malagasy tsy de mazatra loatra ny hoe manapempo na mitsara na manimbana fa olona afaka nisakaizanao ny namanao de mifanerasiraha amin'ny olona zay afaka mitovy fomba fijery anao ka ampivelatra anao, mifanerasiraha amina olona misokatra, mifanerasiraha amina olona mivelatra, mifanerasiraha amina olona zay manana fomba fijery mahatoky ny fitiavan'Andriamanitra, manana fomba fijery te hisondrotra, manana fomba fijery manao zava-dehibe ny finoana, ny fivavahana, ny fitiavana an'Andriamanitra, ny fitiavanamana. Zava-dehibe ny sakaiza. Ary eto de hoy tsika manao hoe ny sakaizan'ny Abrahama de Andriamanitra. Ary tsy mahagaga raha ohatra hoe tsika teo ka nanan'izay toetra n'Andriamanitra zay Abrahama satria zay sakaizanao, zay fanerasiranao akaiky de amindra ny toetrany aminao mazava ho azy io. Ary dia tsy mahagaga raha anana ny toetra n'Andriamanitra i Abrahama. Fa ny faharoa zay hitatsika am'ty andininy ity rehefa malala dia Abrahama sakaizan'Andriamanitra. Fa ny faharoa lehibe zay manjary toetra ny Abrahama eto de izao: Abrahama ny fona nanana ny famindram-pon'Andriamanitra. Ny olona rehefa sakaizan'Andriamanitra ka ifindran'ny toetra n'Andriamanitra na mandray ny toetra n'Andriamanitra, Jesosy moa teny manao hoe manahaka an' Jesosy dia mpamindra fo, aoka tahaka ny rainareo mpamindra fo. Abrahama tsy hoe nanana ny toetra n'Andriamanitra ka nanana viana ihany, nanana fomba fijery avo de avo ihany, fa izao koa Abrahama de izao nanana ny toetra n'Andriamanitra eto ka nanjary namindra fo. Tonga tao anatin'ny Abrahama ny fitserana na de ratsy ary ny Sodoma sy Gomora, fantatry Abrahama tsara ny toetran'ny olona tao Sodoma sy Gomora satria petraka tao raha teo Lota izay taizan'ny Abrahama. No zany de fantatry Abrahama tsara ny fahaloton'ny mponina tao Sodoma sy Gomora. Fa izao ny fona ho an'ny Sodoma sy Gomora Abrahama nangataka famindram-po hoe ngamba kosa raha misy 10 aho tsy andringana ianao Andriamanitra satria ianao Andriamanitra marina, tsy andringana ny marina miaraka amin'ny tsy marina ianao. Kanjo moa ny tompo hoe na de 10 aza raha misy 10 de tsy andringana, tsy nisy tao amin'le Sodoma sy Gomora mihitsy ny 10. Abrahama nalahelo ny andravanany Sodoma sy Gomora. Abrahama ny fona ho an'ny Sodoma sy Gomora satria nahoana nanana lay toetra n'Andriamanitra izy, satria sakaizan'Andriamanitra izy de tonga toetra ny Abrahama lay famindram-po. Famindram-pona dia ny fitserana na de ao anatiny ataontsika hoe fahotany Sodoma sy Gomora reo ary. Tsy Andriamanitra sy nanana an'izay toetra zay, fa Andriamanitra nanana an'izay toetra fa fantatr'Andriamanitra fa hanimba ny tany ray manontolo mihitsy ny fahotany Sodoma sy Gomora. Hanimba ny tany ray manontolo mihitsy lay toetra ratsy tao Sodoma sy Gomora, ratsy ny fongarina. Mandrakitehany ny androany efa ny fongorony Sodoma sy Gomora, fa mbola misy toetra zay tao Sodoma sy Gomora ihany mbola hita ary manenitra n'izao tontolo zao. 4 taona teoriana, 3 taona, 4 taona teoriana de zao mbola io eny mbola miverina ihany lay Sodoma sy Gomora satria manjary nanimba ny tany ray manontolo de tsy maintsy nadravan'Andriamanitra. Tsy lay Sodoma sy Gomora ny mahafinaritra an'Andriamanitra ny nanimba azy, fa lay toetra ratsy tao Sodoma sy Gomora ny tian'Andriamanitra noravana tsy hitohy ao anatin'ny tantara mba tsy hanimba ny tany. Indrisy moa fa mbola nitohy ihany izy atsika ty amin'ny taranasoan'ny Romanina tatsika nitohiny zany mandraka ankehitriny, ary hitatsika amin'izao andro ankehitritsika izao ny toetran'ny Sodoma sy Gomora zay mbola hita iaina ny olona ary nandray ara voizina indray amin'izao andro antsika izao zany toetran'ny Sodoma sy Gomora. Fa na izany ara dia hoy tsika manao hoe ny toetra ny Abrahama satria sakaizan'Andriamanitra izy de zao olona manana famindram-po sy fijerana, manana fahalemem-panahy. Rehavako zava-dehibe ny olona ifaneraserahanao tsika teo, tsy hoe olona mahatonga anao afaka misondrotra ka manana viana tahaka ny Abrahama ihany, olona afaka mamindra zavatra miabo aminao ihany, fa izao koa manjary mahatonga anao manana famindram-po.
ny olona nofidin'andriamanitra tahaka ny abrahama de zao tonga sakaizan'andriamanitra ka manana ny toetra n'andriamanitra fa ny olona nofidin'andriamanitra de zao manana ny toetra n'andriamanitra manjary manana fahalemem-panahy fa ny fahatelo reavako malala zay asehony ity tantara ity boky ny genesis toko fahavalo ambin'ny folo ity momba ndinidinika amy fanaovan'andriamanitra sy abrahama de zao abrahama misedra an'andriamanitra misedra amy lafiny hoe miresaka amin'andriamanitra ary ao anatin'zany firesahany abrahama tamin'andriamanitra zany de zao fanetretena hoy izy amy andininy fa sy fito amy roapolo fa vovoka sy lavenina sakaizan'andriamanitra abrahama saingy tena olo ny fanetretena ny olona nofidin'andriamanitra sakaizan'andriamanitra de manana ny toetra n'andriamanitra ka olo ny fanetretena tsy olona avy ny tratrevatreva tamin'andriamanitra tsy olona nanery an'andriamanitra tsy vavaka manery an'andriamanitra mihitsy eto ny nataony abrahama fa vavaka ao anatin'ny fanetretena impiry akory izy ny teny manao hoe aoka ne mba tsy ho tezitra ianao tompo avelao mba hiteny ihany za zay tsinitsinina vovoka sy lavenina aleo amba hiteny le afako zava-dehibe amin'ny toetra ny olona ny voafidin'andriamanitra ny fanetretena eo anatrehir'andriamanitra ndraindray tsy de zay loatra no hitantsika amin'ny fiainantsika andavanandro ao ndraindray tsika manana fireharehana am-panahy zay ndraindray manana fizahozahoana ra-panahy mihitsy aza ndraindray manana avonavo-panahy zay mihevitra ny tenatsika ho masina noho ny hafa indraindray mihevitra ny tenatsika ho tsara noho ny hafa indraindray mihevitra ny tenatsika ho mendrika noho ny hafa indraindray manoloana an'andriamanitra andrandray raha andriamanitra baikotsika andriamanitra terentsika amin'ny vavaka ataotsika mivavaka ataotsika indraindray tsy vavaka fanetretena tsy vavaka fiangaviana fa ndraindray ar'andriamanitra mihitsy mibaikotsika ataotsika tahaky ny irakiraka impiry moatsika am'izao andro nytonjato faraika amy roapolo zao ndraindray ny olombelona indray no mibaiko an'andriamanitra hoe andriamanitra amin'ny oro ohatran'izao de mba fanao fotoana aminao zay ry amy stady ry a fa any misy mega church de sitrano any reo olona reo amy 12 atoandro amy 5 dia misy menaka osotra nanaka de ataovy mahasitra anazy ny menaka iny andriamanitra amy 12 ndray ary anan'andriamanitra de tongavany ray anao fa mba sitrano anyray ny mandringa andriamanitra amy 2 ndray andriamanitra am'lahady de izao ndray nataonao reafako malala fa hitatsika amin'njapeo amy fahita lavitra zany izany avonavo-panahytsika manirakiraka an'andriamanitra zany avonavo-panahy sy fireharehantsika zay tsy mana fanetretena eo anatrehan'andriamanitra ny zanatry fa manao an'andriamanitra zanatry toy ny mpanompotsika indray ka zay tiatsika no tiatsika ataon'andriamanitra fa tsy zay tian'andriamanitra no ataotsika tena sakaizan'andriamanitra tokoa ve itsika ka manaja an'andriamanitra makato andriamanitra kera resaka tamin'ny abrahama eto de zao hoe tena nitsotra tamin'ny abrahama izy tsy tea nafina nanina tamin'ny abrahama izy fa izao niangavy abrahama ny vavaky abrahama tsy nahazo valim-bavaka ke abrahama tamin'ny lafiny hoe tsy rafy sodoma sy gomora fa nahazo valim-bavaka abrahama satria tsy naringan'andriamanitra niaraka tamin'ny marina ny diso tsy niaraka naringan'andriamanitra niaraka tamin'ny diso ny marina da tsika eo anatin'ny tantarany namonjen'andriamanitra ny lota menakavy navotan'andriamanitra nenon'andriamanitra ihany ny vavaky abrahama fantatr'andriamanitra ny tiany abrahama no tenenina noravan'andriamanitra ihany sodoma sy gomora saingy zao ny fifonany abrahama ho any sodoma sy gomora de zao tsy neken'andriamanitra fa zao kosa ny fijery ny abrahamany amin'ny hoe andriamanitra marina ka tsy andrikana ny marina miaraka amy tsy marina de navotan'andriamanitra ny marina ho tsika manao hoe andriamanitra marina
andriamanitra mahafantatra ny ataony, andriamanitra tsy baikonao, fantatr'andriamanitra zay ao am-ponao, fantatr'andriamanitra ny tao am-pony abrahama, fantatr'andriamanitra ny tiany abrahama ho tanteraka de zao navotan'andriamanitra ny marina fa tsy navelan'andriamanitra itoy kosa le faharatsiana tao Sodoma sy Gomora. Ny olona nofidian'andriamanitra ry havako malala de zao olon'ny fanetretena, olon'ny fanetretena, olon'ny fanajana mihitsy aza n'andriamanitra eto na de sakaizan'andriamanitra izy. Ary ny faefatra aloha tsika teo zay zava-dehibe nananany Abrahama eto dia ny fahasahinako, zava-dehibe ny fahasaina le havana amin'ny fiainana andavanandro. Ny olona zay manana nofidian'andriamanitra de olona mazava tsara ny tenin'ny andininy fahinana ambin'ny folo, andriamanitra niara-nandeha tamin'andriamanitra, Abrahama niara-nandeha tamin'andriamanitra, olona manana fahasahina. Raha toa ka mijery ny andavanandro tsika afaka malala de zao betsaka ny olona zay manana nofinofy amin'ny fiainana, manana zavatra eritreretina tsara amin'ny fiainana fa tsy manana fahasahina anao zavatra. Ndraindray mora resy, ndraindray mora kivy, ndraindray tsy mahatojo, tsy manana faharetana. Fa Abrahama eto izao nanana faharetana, nanana fahasahina, miady varotra manomboka any amin'ny 50 mandrapatonga ty amin'ny olona 10, 50, 5, 7, 8, 10, 20, tena nanana faharetana resaka tamin'andriamanitra. Reafako ny olana amin'ny fiarahamonina sy ny fitaizana hitatsika andavanandro ny fiarahamonina ankehitriny de zavatra tsy fantatritsika tsony, zany hoe faharetana zany hoe maharitra amin'ny fanaovan-javatra zany. Raha voatondro zavatra mafimafy kely de zao avy hatrany dia miravoravo tanana. Raha voatojo tafitra mafimafy kely dia tojo fiemorana. Fa ny dikan'ny tantara be dehibe ingy ao anatin'io baiboly io ny tantaran'ny mpanompon'andriamanitra rehetra ao anatin'io baiboly io de zao tsy maintsy nandalo tafitra izy, tsy maintsy nandalo zavatsarotra izy, na iza ao anatin'io baiboly io de zao tsy maintsy nandalo tafiotra, ary reny tafiotra reny izay nilalovany tao amin'ny fiainana na mahafiorona ny finoany, ny tafiotra mafy zay nilalovany mpanompon'andriamanitra de zao tsy nanimba azy, tsy nandrava azy fa vao mainka nampitombo azy. Na iza, na i Paoly io, na i Abrahama io, na i Davidy io, na i zay mpanompon'andriamanitra rehetra lehibe ao anatin'ny finoana io de zao nandalo izany tafiotra zany zavatsarotra zany ka nitakina faharetana. Reafako malala tsika manao hoe ndraindray any fiainantsika ankehitriny de tena tsy zatra miafy, tsy zatra miaritra amin'ny finoana, tsy mahatoky, mora mivadika, mora miova, tsy manam-paharetana amin'ny fanaovana zavatra tsara, tsy manam-paharetana amin'ny finiavana hanatratra ny tanjona. Fa i Abrahama tsy zany, fa i Abrahama de olon'ny faharetana, olon'ny finoana mihitsy aza moa, zay mahatonga azy hoe raha iny mino. Afaka malala amin'ity Genesis 19 tiara de ty hampahery anao, olona nofidin'ny tompo ianao, efa nifidy anao ny tompo. 19 efa nifidy anao ny tompo, tsy hoe olona fe olona ianao fa olona nofidin'Andriamanitra manokana, nantsoin'Andriamanitra manokana ho an'ny tenany satria kristianina notonon'ny tompo manao hoe zanako ianao. No zany de izao mahazo matoky ianao fa ny lalan'ny Abrahama de lalanao, nitahian'Andriamanitra ny Abrahama de efa hitahiny ianao. Nitahian'Andriamanitra ny Abrahama de nitahiny ianao, taranaky Abrahama, zanaky Abrahama. Mazava tsara ao am-bokin'ny Galatiana 2:7-20, raha iza na iza nitafy natao batisa ho an'i Kristy de nitafy an'i Kristy de Paoly manao hoe taranaky Abrahama, zay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama
zay ataony aminao. Ino nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama? De io tenen'ny tompo io matoky fa tsy hanafenany tompo ny zavatra tsara, tsy hanafenany tompo ny fitiavany ianao, tsy hanafenany tompo hoy Jesosy manao tsy hafeniko anareo zay mahasambatra anareo, tsy hafeniko anareo mihitsy ary izay fantatry ny tompo fa tokony ataony tsy hafendriavako malala olona nofidin'ny tompo ianao de matoky e. Sakaizanao Andriamanitra de manana fahatokinan'Andriamanitra amin'ny fiainana isan'andro ary manoloana ny karazam-paharatsiana zay hitantsika atantarainy eto de zao sakaizan'Andriamanitra ianao de mivavaha ho an'ny ratsy zay hitanao isan'andro, mangatà fifonana ho an'izao tontolo zao satria sakaizan'Andriamanitra, akaikin'Andriamanitra de manao intercession mifona mivavaka ho an'izao tontolo zao. Abrahama tsy nitsara an'izao tontolo zao, fantatry Abrahama ny olana rehetra tao Sodoma sy Gomora fa nifona ho azy ary tsika rehefa koa malala ina ny tokony ho toetratsika? Mijoro vavolombelona ataotsika izany, misakaiza amin'ny olona zay afaka hampandroso hifampandroso amitsika, miezaka manam-paharetana andeha amin'ny fitiavana sy ny fahamarinana, miezaka manana faharetana koa amin'ny fanaovana ny tsara araky mivorazantsika eto fa izao rehefa koa malala mivavaha koa ho an'izao tontolo zao, mivavaka ho an'ny tansy zay rehetra eo aminy ve ianao, mivavaka ho an'izao tontolo zao mba hialan'ny herisetra, ny fitiavan-tena, ny fitiavam-boninahitra, mba efa nivavaka ho an'izao tontolo zao tam'izany ve ianao, hoe tompo mivavaka ho an'izao tontolo zao zay manongana anao Andriamanitra eo amin'ny toerana ka mametraka ny tenany eo amin'ny toeranao Andriamanitra, mba nahatsiaro mivavaka an'izao tontolo zao zay ao anatin'ny miady, ao anatin'ny korotana, mba nahatsiaro mivavaka zao tontolo zao zay ty tena anatsiaro mivavaka na i Madagasikara fotsiny koa aza. Rehefa malala sakaizan'Andriamanitra ianao, nofidin'Andriamanitra de matoky fa izay fantatr'Andriamanitra, izay ao am-ponao, izay fanirianao fa Andriamanitra mahafantatra izay mahasambatra atsika. Lay Jesosy Kristy zay sakaizantsika ny hamaly vavaka atsika le havako ary ampaherenao amin'ny fiainanao isan'andro, hanananao finoana sy fahatokinan'Andriamanitra tahaka ny Abrahama zay tonon'ny tompo hoe sakaizany sady tiany. Eo avaksika tompo am'soranao zay no ity fotoana ity zay nahafahanay namaky ny teninao tamin'ny teny malagasy, nanazava taminay ny mahasakaizanao any Abrahama ary indrindra koa mahataranaka Abrahama anay zay mahazanaka ao anay sy mahasakaizanao anay rahateo koa. Manafatra anay ianao fa ny toetranao Andriamanitra de manjary toetranay. Manana toetra tia namana izahay, mamindra fo izahay, manana toetra maharitra sy manam-paharetana izahay, manana toetra mahana fahasahiana anao ny tsara, manana toetra hijoro, hisondrotra amin'ny fahatsarana rehetra satria toetranao Andriamanitra zany, raisinay avy aminao. Toetran'ny olona nofidinao, toetran'ny olona zay nantsoinao tamin'ny anaranao de tahaka anay mpino kristiana. Tompo ampahireo izahay mba ho mahatoky anao hatrany amin'ny fiainana isan'andro. Mivavaka izay ho an'izao tontolo zao, zay tsy tako nafenina aminao fa hitanao ary efa mby eo aminao aza ny tarainany tany araka ny teninao. Mamelà ny heloka izao tontolo zao, mamelà koa ny helokay amin'ny fitavozavozanay amindreo fony tany zay rehetra eo amin'ny tompo. Aoka hitsahatra ny fahatezeranao noho ny amin' Jesosy zanakao dia havaozy tompo ny mponiny eto amin'izao tontolo zao, ataovy mahay mifamela, ataovy mahay mifanatona, ataovy mahay mandray ny filazantsarany Jesosy zanakao. Hitanao ny fahaltona sy ny fahalovana miseho amin'ny endrika maro samihafa. Mamelà anay amin'ny tsy fandriampahalemana, amin'ny fitiavan-tena, amin'ny fitiavam-boninahitra, amin'ny fitiavam-bola, amin'ny fanompo-tsampy. Mamelà ny heloka izao tontolo zao noho ny amin' Jesosy zanakao. Ampahirezy kosa ny fiangonanao mba hijoro vavolombelona tahaka ny Abrahama, hijoro vavolombelon'ny fitiavana, hijoro vavolombelon'ny finoana, hijoro vavolombelon'ny fahamarinana
tahaka ny Abrahama. De meteza tompo anapaka ao amin'ny tokantranonay tsiraray avy, meteza anapaka hitoetra ao amin'ny asan'ny tananay, ao amin'ny fanirianay, ao amin'izay rehetra kasainay, satria Andriamanitra tianay ianao. De mametraka ny fiainanay eo am-pelantaranao mandrakariva izay Jesoa. Amen.